Riava malala ao amin'ny tompo faly miarabatsika tonga manatrika izao fotoana izao fitaom-pivavahana izay alahady voalohany amin'ny advento ary koa fitaom-pivavahana izay natokatsika hitondrana mibavaka ny antokom-piran'ny FPMA ex Marseille izay antsoina hoe antitra fiderana na Amafi. Arabaina ihany koa isika rehetra izay manaraka izao fotoana izao amin'ny tambazotra maro isan-karazany ary faly miaraba anareo izay soloko teny eto ny Amafi dia ny fahasoavan'ny tompony mba tsika mianakavy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho fiderana an'Andriamanitra dia raha tsika mamaky ny Salamo faha-enimpolo. Andriamanitra, efa nanary sy nampiaka anay ianao, efa tezitra ianao, velombelona izahay. Efa nampiororo ny tany ianao ka namaky azy. Amboary izay raha avy aminy, fa miozongozona izy. Efa nampahita ny olona zavatsarotra ianao, ary efa nampisotro anay divay mampiraikiraiky. Efa nitoloranao faneva matahotra anao, hatranga noho ny fahamarinana. Mba ho ahafahany malala anao, dia vonjeo amin'ny tananao kavananao, kavaleo. Andriamanitra ny teny tamin'ny fahamasinany hoe, ifaly aho ka izarany Sekemo, ary ny lohasahany Sikota ho refisika. Hay Gileata, hay koa Manase, ary ny lohako Efraim. Sady tsy mivoaka niaraka tamin'ny akon'ny miaramila anay, Andriamanitra. Injeo amin'ny mpandrafy izahay, fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona. Andriamanitra no aretantsika, fa izy no tsaratsika ny fahavalontsika. Amen. Iara-mivavaka isika. Tompo Andriamanitra sady mpanjakanay eo, indro izahay tonga eto amin'ny tempolinao masina. Iona aminao, ivory amin'ny anaranao, vao meteza ianao tompo malalo, eo afovoanay satria ianao no efa niteny hoe, raha mivory amin'ny anarako ianareo, dia eo afovoany ianao. Koa misaotra anao zahay nanome anay hery, tanjaka, ary ny fahazotoana, nanosika anay ary ny tantana anay tonga eto amin'ity toerana hiaraka aminao. Mangataka aminao izahay ny ampanginanao izay rehetra tsy efa aminao, ahafahanay mifantoka tanteraka amin'ny fankalazana sy ny fanomponanao. Dia masino ary tompo izao fotoana izao ho anitrakasitrahana. Eny ry havana, raha daniantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia misy teny toy izao manao hoe, ary iza ny fahamasinana anaratsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy dia na inona angatahantsika, dia fantatsika fa azotsika izay angatahantsika aminy. Koa noho izany dia hiakelikotsika, satria tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary vavaka tsika ihany. Ray masinao, be ny fahotanay satria tsy nahatanteraka ny sitraponao. Variana foana izahay amin'ny fanaon'izao tontolo izao, ka tsy nitsindro izay ahasoa ny mpiarabelona aminay. Be fanahina izahay fa tsy manaky-po aminao tanteraka. Maro ny alahelonay dia
any amin'ny olona izay no midodododo fa tsy any aminao. Misy ny fahasairanana dia indro izay mahatoko teny amin'ny fahaizanay. Ko mifona sy mivala aminao tompo, ary arotsay aminay ny fanahy masinao anazava ny fo sy ny masom-panahinay, ka ahafahanay miady amin'ilay ratsy mba azaonay manatanteraka ny sitraponao. Mifona aminao zay tompo fa manao fanompony maso tahaka mipila sitraka amin'ny olona. Fony zay fa tsy nanaja ray aman-dreny, ary zay ray aman-dreny koa tsy nahana-janaka toy ny nananarany tompo ny zanaka rehetra. Ko amin'izao alahady voalohany amin'ny adventy zao, dia diovy izahay ahy iomana anavao indray ny finoanay anao, dia orombaniny vonona ary mendrika indray ny zanakao, lay tokana izay eteraka indray hitady sy hamonjy ny very. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anandratanay ny vavaka tompo. Amen. Dia tohizatsika izany amin'ny hira fa 680 andininy voalohany sy fahatelo dia mipetraka ny fiangonana avy eo.
atsika izay nibebaka marina dia voavela ny elokosika noho ny anarany masina ho mandrakizay ny famindrapony. Amen. Petraka ny fiangonana. Voninahitra ho any amin'ny avenina ho an'Andriamanitra ary fiadanana ny fiambonitany zakasitra. Izao isika dia tonga eo amin'ny vakiteny hoa mandra-pananton'ireo tompon'anjara dia ho ataontsika ny hira FFM 100 sy 900.
mbola iondrika iraka vavikantsika tompoko. Sondranao Jesosy fa mbola afaka midera sy miantso ny anarany voninahitra ao izahay androany izao. Jesosy io mangataka aminao zahay Jesosy mba arotsay aty aminay Jesosy ny fanainao masina ahafahanay mihaino ny teninao masina Jesosy. Ary aoka Jesosy ny mpanomponao izay hitondra an'izany teny izany izay tonkim-pira izao Jesosy dia aoka zany Jesosy hanazava sy allumer notre foi en toi Seigneur Jésus. Misaotra Jesosy amin'ny fiainana azy hoentinao anay. Amen. Iaraka maky sy ny teny soratra masina isika izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko 3:30 atomboka amin'ny andininy 4:20 dia mbola hoitohizana koa amin'ny toko 4:20 andininy 7. Isaia chapitre 63 verset 16 et on continue chapitre 64 verset 7. Rehefa dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa ianao norainay fa i Abrahama tsy mahalala anay ary Israely tsy mahafantatra anay. Jehova ô ianao norainay ary mpanavitra anay no anaranao hatr'izay. Jehova ô nahoana no nampiala anay tamin'ny lalanao ianao ka nampaniasianay sady nanamafy ny fonay tsy hatahotra anao. Miverena no ny amin'ny mpanomponao dia ny firenena lovanao. Vetivety foana no nanana ny olonao masina ny tany. Ny fahavalonay efa nanitsaka ny fitoerana masina. Efa tonga ohatra izay tsy notapahinao hatr'izay izahay sady tsy natsoina tamin'ny anaranao akory. Enga hotriarinao ny lanitra mba hidinanao ka iorory eo anoloananao ny tendrombohitra. Fa ankehitriny Jehova ô rainay ianao. Izahay dia tanimanga ary ianao ny mpanefy anay ary asan-tananao izahay rehetra. Dia mbola hotohizantsika izany vaky teny izany izay hitantsika amin'ny Korinthiana voalohany toko voalohany andininy 7 hatramin'ny 7. Korinthiana voalohany toko voalohany andininy 7 hatramin'ny 7 izay hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo avy noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ny nampananana arenanareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araky ny orenina ny filazantsara ny Kristy teo aminareo. Ka dia latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka dia tsy hanatsihiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo anananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho faranantsika ny famakena ny tenin'Andriamanitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Marka. Filazantsara araka ny Marka toko 7:20 andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Amin'ny anaran'i Jesosy mitandrema miambena ka mivava fa tsy fantatrareo izay havian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony ka samy nitolorany raharany avy ary ny mpiandro varavarana dia nasainy ambina tsara. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro havian'ny tompontrano na ho hariva na ho mamatonalina na ho maneno koa na ho maraina. Fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra. Amen.
eny ry havana hitatsika eto manoloanatsika ny antoko-pihira fatry ny mpitandrina rehefa avy eo izy ho avy eo ihany nao ny antsam-panahy izay hitondrana ny teny vavaka sy fisaorana no hijoroantsika eto anio ary tsy toro-teny no atao fa antsam-panahy dia izay no miova kely amin'ny alahadintsika mahazatra anio. Célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Iray ny tena, ary iray ny fanahy. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra, ary ao amin'izy rehetra. Tahaka ny vavaka nasandry Jesosy Kristy tompontsika, dia miompo ihany koa izahay hivavaka, mba ho iray ihany anie isika rehetra olom-bo afidin'Andriamanitra. Satria ny asa lehibe famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fahavelomany mandrakizay no fototra tokana iorenan'ny finoantsika. Ira roa no hanomboanay ny antsam-panahy, ampiraiso izahay haive.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Oui, il m'a tellement aimé, il t'a tellement aimé d'un amour éternel, que tel un bon berger, il n'a pas hésité à laisser les 99 brebis justes pour aller à ma rencontre, à ta rencontre personnelle, la brebis égarée, pour nous libérer du joug de nos péchés et nous ramener dans son enclos de grâce et d'amour. Suis-moi, proclame la bonne nouvelle du royaume aux nations. Sois la lumière qui brille dans les ténèbres, dit-il, malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, car moi, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Deux chants qui vont suivre. Tu sais que je t'aime, Aretu Nitsiru.
miderahany Jehova miantsoa ny anarany, ampafantaro any amin'ny firenena ny asany, ampahatsiarovy fa efa misandratra ny anarany. Mankalazahany Jehova fa asa lehibe ny nataony, ary ao ka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy miobiry imponina ny ziona, fa lehibe eo afovoanao ny iray masiny Israely. Ankalazanao isan'andro sy hiderany anaranao mandrakizay doria izahay, fa lehibe sy mahagaga ny asanao. Ho famaranana ny anjara hirany atoko-pihira, hira fiderana anankiroa. Bless the Lord, O my soul, hanandratra anao aho.
dia izay ry havana no antsapanahy natolotritsika androany ka hiara-hitsangantsika hanao ny fanikempinoana satria isika dia mino sy mpakatoa. Ary rehefa vita izany dia iroso avy hatranytsika amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Mino an'Andriamanitra raitsy to ampanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, nitorotoronina tamin'ny fanahy masina. Teraka Maria Virginy, anapaka Ponto Pilato, mbola niazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka eo akavanan'Andriamanitra raitsy to. Avy any ahiviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fimbonana masina maneran'izao tontolo izao. Fimbona ny olona masina, famelan-keloka, tsangana ny tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka isika milohan'ny irosona amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia ty iaraba atsika mianakavy zay voretona ary koa ireo izay manaraka izao amin'ny aino amanjery miaraba nahatratra ny alahady voalohany amin'ny advento. Ny advento dia tsina amin'izany anarany zany avant dimanche de l'avant dia fiandrasana, jour de pénitence, fiambenana, zany hoe miandry voalohany indrindra ny pasika isika zay manambara ny nahatongavan'ny tompo noely azafady misy mety mitsika dia zake disiny teny miandry ny noely isika zay manambara ny nahatongavan'ny tompo dia tia-tany kanefa koa izany nahatongavany dia tia-tany zany rehefa tonga dia tia-tany izy niakatra any an-danitra dia nampanantena fa mbola ho avy ndray akatsika ka izay fiandrasana ny tompo fiverenany eny amin'ny raony lanitra izay no anisan'ny koa tondroin'ny advento ary izay no volomparasy ny loko liturjika indray manomboka anio vadika ho volomparasy indray zany ny loko liturjika anambara izany fiembelana izany fiverenan'ny tompo zany zay tsy hivina trano fa fomba anankiroa no ahatongavan'izany. Ny voalohany dia ny fahataperany fofinaitsika na fijanonany ny fitempon'ny fotsika na raha ny tena marimarina no ny fandroson'ny teknôlôjia dia efa tsy mihetsika intsony ny atidoantsika mort encéphalique hoy ny fiteny. Ary izay zavatra izay dia mipetraka ohatr'izao tsika miandry azy zany tenena foana rehefa mamangy manjo ny fahafatesany io mipetraka ohatr'izao tsika miandry azy mandeha tsika mitady azy zany hoe tsy maintsy ho avy le izy nefa tsy nataoko ampitahorana fa ho an'ny olona zay efa niambina manana fifandraisana amin'ny tompo dia fifaliana lehibe zany satria iaonany amin'ny tompo. Zay ny fiverenan'ny tompo anankiray, fiandrasana fiverenan'ny tompo anankiray, fa ny faharoa dia miverina eny amin'ny raony lanitra izy araky ny teny zay nivakinan'io araky ny teny ao amin'ny soratra masina ary ny fomba hiandrasana amin'izany fiverenan'ny tompo eny amin'ny raony lanitra zany satria zay ny teny anio hoe miambena ny teny frantsay dia hoe soyez vigilant, teny hoe vigilance écarlate tsika ny filazana zany violette zany izy miandry ny fiverenan'ny tompo
ny kristianna zany isika kristianna ka ny teny anio zay manamafya izany fiverenan'ny tompo zany dia hoe miambena hoy ny soratra masina araky ny marka toko 17 zay novakina tamintsika teo akandininy soratra masina anankiray fotsiny koa mba ahafahatsika mandray izany mitandrema miambena ka mivavah fa tsy fantatrareo zay hiavin'ny fotoana ary izany fiavin'ny fotoana izany dia oarina tahaka ny lehilahy anankiray na vehivavy anankiray tompotrano mandeha ivahiny izay mandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony samy notolorany ny raharahany avy ary ny mpiano varavarana dia nasainy miambina tsara zany hoe ny fiandrasana ny fiverenan'ny tompo izany dia midika koa fa nomen'Andriamanitra fahefana isika mpanompony ary nitolorany raharaha tsy hoe midonana ampona ny fandraisan'ny fiangonana mahazatra indrindrandrindra ny fiangonana ny evitsika dia hoe zany advent zany dia manao alimbavaka dia mivavaka fotsiny dia mihira ao tsisy maratsy an'izany akory fa raha araka ny soratra masina ny fiandrasana ny fiverenan'ny tompo dia ny fanaovana ny raharahany zay mahatonga atsika mirotsaka amin'izany asan'Andriamanitra zany amin'ny fiangonana verinandro tsika nanavao reopendraikitra marobe ny tonga nanolo tena tamin'izany ary marobe no tonga koa izay fanaovana ny raharahany tompo zay notolorany raharahany avy tsy misy mihitsy zany hoe tsy nahazo raharaha andraikitra fa itsika no miala andraikitra fa ny tompo manome raharahany tsirairay avy ary izay raharaha zay no iandrasatsika ny fiverenan'ny tompo zay tsy manana raharaha zany tsy miambina ary tsy vigilant. Si je le dis en français dans une version, attention, version Bible expliquée, attention, ne vous endormez pas, soyez vigilants car vous ne savez pas quand le moment viendra. Ce sera comme lorsqu'un homme part en voyage et il quitte sa maison et en laisse le soin à ses serviteurs. En fait, la manière d'attendre le retour du Christ, c'est vraiment de prendre soin de notre corps, prendre soin de notre famille, de l'Église, c'est-à-dire travailler. Il quitte sa maison, il en laisse le soin à ses serviteurs, il donne à chacun un travail particulier. Manome asa ho an'ny tsirairay Andriamanitra. Ary zay no izana feto amin'ity fiangonana ity mba tsy hisy olona mihitsy tsy hanana anjara fanompona satria rehefa tsy manana anjara fanompona izy dia à côté de la plaque eo amin'ilay fiandrasana amin'ny fiverenan'ny tompo dia manentana antsika rehetra ny fomba tsara indrindra ara-tsoratra masina entina miandry ny fiverenan'ny tompo dia ny firotsahana ao amin'izany sahany tompo zany tsy manao croiser les bras na mijery baolina hoe fitenenana fa mirotsaka tsehatra ary petsaka ny azo andraisana anjara raharaha ao amin'ny fiangonantsika ka dia manentana antsika tsirairay mirehatra ny labozia anankiray anio misy alahady efatra ao amin'izany advent io zany dia mba hovonina hiambina isika vigilant actif mais jamais vigilant passif. Teo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra hiroso kosa isika amin'ny fanasan'ny tompo. Tiangatana ireo diakona ho avy. « 261, première, deuxième, troisième strophe.
peratra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo zay endrika anankiray ko iandrasantsika ny fiverenany satria izy ny teny ataovy izao fahatsarovana ambara-piverina eny amin'ny raony lanitra koa dia fifaliana ho an'ny fiangonana FPMA ex Marseille no manasa ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra zay tonga na nitondra taratasy fanondrahana izy ireo na tsia fifaliana lehibe ho an'ny fiangonana no miray latabatra aminareo satria isika rehetra dia samy voasa avokoa ary ny tompo no manasa ireto diakona mikarakara fa ny tompo no manasa antsika mianakavy amin'izany koa ho aminareo aneny fiadanan'ny tompo aoka isika izara fiadanana amin'ny akavia sy ny akavanantsika partageons la paix. Ry havana arak'izany fanasana masina zay ataon'ny tompo izany dia asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety sy mahavonjy ny isaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tia anay ary nanolo tena amonjy anay. Amin'ny alalany koa no hideran'ny anjely ny fiandriananao, hideran'ny anjely sy hitsaoan'ny fanapahana rehetra anao amin'ny tahotra ary iarahan'ny fiangonana any an-danitra sy aty an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feony ny feonay amin'izy ireo ka mifanajana lehibe no hiderana hoe masina 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 Jehovah tompo. Angataka ny fanahy masina isika. Ry tompo rainay an-danitra mba haidino ny fanahinao masina ka hiasa aminay mba tsy arovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo, eto ampandraisana koa ny kapoka. Mitalao aminao zahay dia Andriamanitra ray, Andriamanitra ray tsy toa engane samy ho fenonao ny fanahy masina ka ho eniky ny fahasoavanao sy ny fitahianao amin'ny Kristy Jesosy mpamonjy anay. Amen. Mandritra ny izaran'ireo diakona ny tena sy ny rano Kristy misy ranom-boankazo eo amin'ny sisiny dia tovay ny eo ampovoany izy ireo dia samy manambara ny rano Kristy avokoa. Ny tovay eo amin'ny sisiny dia ny ranom-boaloka eo. Ny ranom-boaloka eo ampovoany fa azadino any fa manambara ny rano Kristy izay nalatsany teo amin'ny hazo-fijaliana izany ho famonjenantsika. Ary izay ny ifalitsika ny tenany koa dia hozarana antsika, ireo diakona dia hizara amin'izany
reo zay avy nomena zany dia mipetraka dia tonga ny fotoana zay ahatsika misotro sy mihinana 107 fito amby zato sy 6 amby zato ny rahantsika
salamy nahazo avokoa ve sika rehetra tompoko raha izany ary a dia hiara-itsanganitsika Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakina ary hoy izy tamin'ny mpianany raiso hano fa ity ny tenako izay omena ho anareo. Amen. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no ataovy ho fahatsiarovanay na oviana no misotro ianareo. Amen. Izao ary no afatra ho antsika izay voavy ny ray latabatra tamin'ny tompo koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo dia mandehana koa ho aminy arak'izany mifahatra tsara miorona mafy ao aminy ary mitoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo hatrany ary aoka ho feno fisaorana n'Andriamanitra mandrakariva ianareo amin'ny zavatra rehetra mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo. Amen. Hira 3:7 no anatazana ny kapoaka sy ahafahantsika manoneo ny rakim-pisaorana raha vonona amin'izany isika. Izao sika riavana dia tonga eo amin'ny filazana ny raharaha-piangonantsika koa iangaviana ny tompony andraikitra amin'izany anatanteraka azy.
dia mbola amin'ny fifaliana trany ry havana no iarabanantsika amin'izao alahady fahatelo ny volana desambra 3 izao, alahady voalohany amin'ny advento ihany koa, ary alahady natokana hitondranam-bavaka ny amafy. Dia miaraba ihany koa ireo izay manaraka izao fanompo-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra. Dia ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia misaotra an'Andriamatoa Serge Ratiananary isika nitarika antsika tamin'ny fanompo-pivavahana androany, ary ny amafia izay nanatanteraka tamintsika ny antsapana toteny ankira ho an'ny afatra Andriamanitra ho antsika. Misaotra ihany koa ny pasteur Jeannot Randrenandrasana, dia misaotra ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Manaraka izany raha misy amintsika no sambany androany vao tonga miara-mivavaka eto, iangaviana izy tompoko mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Dia amin'ny fofeno fifaliana no hiarabana anao tonga miara-mivavaka eto amin'izao anio izao. Ny fiangonana manontolo dia miray fo mandray anao. Ilay Tompo Andriamanitra izay nomba sy nitatana anao ho tonga eto, dia izy ane no ahefa sy hatanteraka ny fikasana rehetra ao anatinao ka totosa izany araka ny sitrapony. Dia izy omba sy hitatana anao mandrakariva. Manaraka izay raha sitraka ao rehefa aorian'izao fanompo-pivavahana zao, dia izy avy ao amin'ny ekipa accueil anatona mba andray ny coordonnées ahafahantsika mifanerasera. Misaotra tompoko. Dia toy izao indray ary ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fiangonana moa dia manomboka hatrany amin'ny 10 sasany isaky ny alahady, ary ny fampitana izany amin'ny alalan'ny Zoom sy ny YouTube. Dia mitohy hatrany misy ihany koa ny traduction simultanée ho an'izay manana fahasahiranana amin'ny teny malagasy. Ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro mahazatra antsika dia efa hitantsika eo amin'ny fafana, dia mba samy mijery izany sika ary manentana antsika ho avy amin'ireny rehetra ireny. Amafisina fa mitohy hatrany ny asa fanatsarana ny fiangonana isaky ny sabotsy amin'ny 7 ka hatramin'ny 16:00. Ny fanadiovana ny fiangonana kosa dia amin'ny 7 ny fanadiovana ny fiangonana ny 7 volana desambra kosa, dia isika komity no anatanteraka izany dia manentana antsika mba ho tonga maro ifanometanana amin'izany fanadiovana izany. Ireo diakona tompona anjara kosa manomboka mandritra nyity volana desambra ity dia ny groupe CCE. Ireto avy ary ireo daty tsara ho tadidy kosa. Androany anio izao aorian'ny fanompo-pivavahana dia araka ny efa nambara tamintsika sy izay efa voaraintsika moa, dia misy ny vokatra fiaraha-manome izay natokana ho an'ny faritany Atsimo Atsinanana, ka nanentanana antsika moa izany mba hitondra izay mety afaka atolontsika. Dia izany dia amidy etsy aoriana etsy, dia afaka mandray anjara sika aorian'ny fanompo-pivavahana, dia manentana antsika mba hanatony eny ariana eny rehefa avy eo. Ny 7 volana desambra dia misy ny fivorim-be amin'ny sampana vehivavy kristianina. Ao anatin'izay no anatanteran'izy ireo ny fankatoavana ny fitsipika anatiny efa voahitsy, ary anaovana ihany koa ny fanavaozana ny birao. Ny 10 volana desambra kosa dia alahady ny fitandremana izay natokantsika ny hitondranam-bavaka ny mpitandrina sy ny fianakaviana. Dia misy aorian'izay zany ny fiaraha-misakafo ka agape no tanterahantsika amin'izany. Dia ny sakafo moa zany dia misy ny entrée, misy ny laoka, misy ny ogay sy ny
rano fisotro ka ny sakafo izay ahafahantsika manao safidy zany zay hoentintsika ny entrée dia misy anankiroa na sika manao macédoine na manao salade miaraka amin'ny œuf dur sy tomate cerise. Ny laoka kosa dia na isika misafidy na anao ravitoto sy henakisoa na hitondra hen'omby ritra. Marihana moa fa misy ny fisoratana anarana amin'izany dia ho voaraintsika ihany zany amin'ny alalan'ny mail sy ny serasera maro isan-karazany. Aza misalasala koa miantso ny birao na ny filoha amin'ny mahakasika an'izay. Ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana desambra kosa amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ora sy sasany dia isy ny fiofanan'ireo mpiandraikitra izay voafidy dia izany dia ho tanterahana en présentiel, zany hoe tongeto sika zany anatanteraka izay amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ora sy sasany ariva andro alakamisy izy io. Ny faha-enina ambin'ny folo io ny fiofanana voalohany izay ho tanterahantsika mialohan'ny fanokanana. Ny faha-enina ambin'ny folo ny volana desambra kosa dia misy ny assemblée générale ny STK izay anatanterahany ihany koa ny élection des membres du bureau. Ny fahafito ambin'ny folo ny volana desambra kosa fankalazana noely ny sekoly alahady ary aorian'ny fanompiavahana no anatanterahany izy ireo ihany koa ny fanavaozana ny birao. Ny fahafito ambin'ny folo ny volana desambra io ihany koa amin'ny roa ora sasany dia misy ny fivorian'ny komity ary ao anatin'izay koa no anatanterantsika ny fankatoavana ny olona sy ireo mpanamarim-bola ny fiangonana amin'ny taona 424 524 dia manentana antsika mba hitondram-bavaka izany rehetra izany. Ny taratasy voaray kosa avy amin'ny fifoazana ilazana ny mpiandro sy ny zanaky ny fifoazana rehetra fa ny fiaonam-biana vaozana ny birao 424 sy 524 dia ho tanterana ny asabotsy faha-30 ny volana desambra amin'ny 10 ora maraina dia manantena ny fahatongavantsika maro. Avy amin'ny sampana lehilahy kristiana anatanteraka ny fivoriam-be ara-potoana ny SLK ny fahafito ny volana janoary 424 ao aorian'ny fanompiavahana ary amin'izany no anaovana ny fifidianana ny birao izay hitondra ny sampana mandritra ny 2 taona. Dia ilazana ihany koa ny tompon'andraikitry ny sampana rehetra mba handefa ny bokim-bolany amin'ny mpanamarim-bola mba ahafahan'izy ireo mamita ara-potoana ny fanamarinana ny bokim-bola rehetra. Zany dia tsy maintsy tokony vita mialohan'ny faran'ny taona. Ny avy amin'ny 13e mada ny centre médico-social dia mitohy hatrany, zany moa dia misy ny consultation gratuite isaky ny sabotsy voalohany amin'ny volana. Ny fotoanantsika manaraka zany dia ny faha-enina ny volana janoary 424 ka azontsika atao ny misoratra anarana any amin'ireo équipe médicale eto amin'ny fiangonana. Ny banque alimentaire koa dia misokatra hatrany ho antsika izay mila izany dia izany moa dia hitantsika ao amin'ny salikate ary azo atao ihany koa ny manatona ny tompon'andraikitra raha ohatra tsy hitantsika ny misy azy dia raisina tanandroa ireo izay afaka na maniry hanohana izany banque alimentaire izany. Ny rakitra voaray tamin'ny faha-5 volana febroary dia mitotaly 775 € et 60 centimes. Ny rakitra voalohany 450 € 30 centimes, ny rakitra faharoa kosa dia 325 € et 30 centimes. Misy ny voaloham-bokatra izay voaray 360 €. Hitantsika eo amin'ny fafana moa ny andinindininy momba izay. Apatsahivina hatrany sika fa misy rakitra roa eto amin'ny fiangonana. Ny rakitra voalohany izay natokana ho an'ny fonctionnement de l'église ary ny rakitra faharoa kosa dia natokana ho an'ny
PAE na ezaka trano. Ho an'ireo izay mampiasa ny carte bancaire na paiement par téléphone dia misy panier connecté anankiroa. Ny panier connecté izay tsy mifono mifandraika amin'ny fonctionnement, izany hoe rakitra voalohany ary izay mifono manga kosa dia mifandraika amin'ny rakitra faharoa. Dia ny ekipa finance kosa dia vonona trany andray ny voalohan'ny-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika ery aoriana ery. Izay indray ary ny vaovao sy ny asa rehetra miandry eto amin'ny tafontsika, aoka hitondram-bavaka izany an-trano isika dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy, ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra, ho amin'ntsika izay olona ankasitrahany kosa ny fiadanana. Misaotra ny tonia isika napita izany vaovao marobe izany driava, ary ankehitrenintsika izany dia natanteraka ny rakim-pisaorana, ary ao anatin'izany dia ataontsika ny hira fa 2:30.
hevitra andrakitsika ny avana. Sao sika riavana dia tonga eo amin'ny vavaka trano aorian'izay dia ny vavaka fangatahana sy fisarana. Nous prions. Dieu notre Père, nous te remercions encore pour ce beau jour que tu nous as donné. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce parce que tu nous as donné cette maison où nous pouvons te rendre un culte. Seigneur, nous avons une pensée pour toutes ces mains qui œuvrent pour améliorer ta maison, qui œuvrent pour toujours poursuivre ces travaux pour ta gloire. Seigneur, que tu épargnes tes ouvriers de toute blessure, de tout mal qui ne soit pas selon ta volonté. Seigneur, nous avons également une pensée pour toutes ces personnes qui œuvrent soit en bâtissant ta maison, soit par le biais des repas qu'ils offrent aux ouvriers. Seigneur, nous pensons aussi à ce prêt que nous devons également rembourser à la banque. Tu le sais, Seigneur, que tu accomplis de grandes choses et que tu vas encore faire des merveilles. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Mbola era vavaka sika dia mbola feno fifaliana izay ry tompo raha nahatateraka ny fanompoam-pivavahana teto anio. Misaotranao izay satria famindraponao sy fitiavanay no nahafahanay na nahatateraka izany. Misaotranao izay na dia ny amin'ny fofinainay ihany aza satria izay rehetra mombanay tompo sy izay anananay dia tsy avy aminay izany fa avy aminao irery ihany. Misaotranao manokana izahay ny korala amafia izay mideranao amin'ny alalan'ny hira nahatateraka ny fitrotronam-bavaka ho an'izany sampana izany. Ianao hitahiry ny sampana ny mpikampana tsirairay avy ao anatin'izany sampana izany. Ampirehatra indray ny afim-panahinao, amelombelona ny fosiny saina ary indrindra ny fanahy ka hifankatiza eo anatin'izany sampana izany ary ny anaranao irery ihany no derainay. Misaotranao izahay amin'ny zavatra rehetra izay miseho eto amin'ny fiangonana, nanomezanao indray mpiasa vaovao izay hiara hiasa ampitandrina sy eo amin'ny fanomponanao. Ianao dia mifidy olona hatrany tompo apetraka ao eo amin'izany toerana izany. Ianao ny antso dia aoka ny tsirairay samy andray ny antso arak'izay ny antsoinao avy. Mitondram-bavaka izahay mangataka aminao an'ireo izay tsy salama, ara-batana, ara-tsaina ary indrindraindrindra ny ara-panahy tompo hoentiny eo aminao. Fa ianao ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra no afaka manasitrana izany. Tsaboa izay tsy manana fahafahana
mitsabo tena indrindraindrindra ny avy any amin'ny taniny avianay izay tsaronay mangina ny anatinay ihany daholo izy ireo tompona manatrika eto na manaraka amin'ny hainao manjery na izay tsy fantatray any amin'ny hôpitaly any dia mahatsiaro ambavaka ihany koa izay tompo ilay taniny avianay Madagasikara fantatrao tompony mahazo ny taninay amin'izao fotoana izao hoentina eo anatrehanao ny taninay ninonina izay rehetra mety asoan'ny taninay tompo dia ianao ilay Andriamanitra marina sy masina ary mahay ny zavatra rehetra tsy araky ny sain'ny olombelona no hanome fiadanana ho an'ny olona ao Madagasikara sy izay mitondra eo mahatsiaro ambavaka ty tany izay mandrainay ty koa izay tompo mba homenao ny fiadanana sy ny filaminana satria raha milamina ty tany ty dia milamina koa izay vahoakanao ary mahatsiaro ireo izay rehetra maneran-tany ao anatin'ny loza voajanahary samihafa tompo aza vela izahay hitaitaina manoloana andreny fa aoka hatsiaro hiambina hatrany satria hitanay fa miaratsy dia maratsy tokoa tompo izao fiainana izao izany vavaka izany dia atambatray amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao ny mpianatra ho fahiny manao hoe rainay sy any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra mbeonay an'io izay anina zaza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fahakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ely ary ny voninahitra mandrakizay amen. Alohan'ny afatra dia ho ataontsika ny atema fa 70 dia ny afatra sy ny tsodrano no raisy mpitandrina ka ao anelanelan'izay dia anao ny hira faneva ny amafy ety anoloana rehefa vita ny afatra. Amen.
melohan'ny afatra sy tsodrany dia mamela ahy ianareo mba anome teny foy any avatsika raha tsy toaina gi izay nisy taona izy nandritry ny volana maromaro tsy salama ary anisan'ny namangy azy tany amin'ny hôpitaly tamin'izany ankehitriny izy io dia mba te hiteny foy izay ny fanarahanay teo hoe foy satria fatatsika izy fa miteny foy foana rehefa miteny dia mba mena azy etsy etsy tontongi mba miteny kely ianao fifaliana ny mandre anao nomeny tompo fahasalamana satria za no namangy anao tany fa ny ao ambadika za dia ireo fiangonana maro be ireo. Voalohany telo teneniko angamba dia zao fisaorana an'Andriamanitra misaotra Jesosy Kristy fa raha tsy misy azy angamba mety tsy mifankahitsika tany amin'ny hôpitaly mivavaka foana andro manalina nandritry ny 3 volana teo hoe mba tafavoaka ato amin'ny hôpitaly ato any avesy sa ahoana ny hafaraka kanonao zao dia hitanareo fa tafavoaka soma tsara ary salama tsara ka dia isorako voalohany indrindra Andriamanitra Jesosy Kristy dia ianareo zay mpiara-miangona angamba gaga mihitsy hoe fa nakaiza raha giny tsy hita efa 3 volana zay tsy hitanareo niezaka mihitsy androany hoe raha vao mivoaka hôpitaly tsy maintsy amagny ireo namana sy havana sy mpiara-miangona amiko dia tanteraka tokoa moa izao amin'izao fotoana izao ka sorantsika manokana Andriamanitra sy Jesosy Kristy dia misaotra anareo fiangonana rehetra eny mety nisy naharegna niditra hôpitaly fa zay nahareka tonga namangy antany dia isorako be da be koa misaotra indrindra. Zao ary ny afatra avy amin'ny tompo arak'izany mivavaha hatrany ary mangatany fanampian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra eny mivavaha mandrakariva araky ny izay anentanany fanahy masina anareo miambela sy mahazotoa hatrany mba hatongavana amin'izany tanjona izany ary mivavaha ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ireo zanak'Andriamanitra rehetra raisy ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo ho anareo rehetra ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray mitsangantsika ny fahasoavana ny omba izay rehetra tiany Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Que Dieu le Père, que Dieu le Fils Jésus-Christ accorde à tous, à toutes, la paix et l'amour avec la foi. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.
dia misaotra ny tompo lehibe tsika na totorosay zao fotoam-pavahana zao afaka mipetraka amin'ny fiangonana dia mangataka anareo ihany koa aharitra kely fa ny any vokatry ny fonay dia izaramamy aminareo ho maritry ny fankatiavatsika ary koa dia zafady misy afata kely akoatr'izay ny hira faneva rentsika ty moa dia hira faneva ny amafy tamin'ny taona 14 izay noforonin'ny mpiara miasa ao amin'ny amafy ihany koa sady mpitendra zava-maneno dia imamy raha mangasalama ny hira moa dia ny amafy satria efa natolony amin'ny fomadio misaotra azy ary misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika noho izany zava-tso rehetra izany. Amarana ny fotoana aritsika voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay traminy taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Dia mirary alahady sambatra sy herinandro sambatra ho antsika rehetra fa ho avy eo ny vatomamy sady misy chocolat kely miaraka aminy anome hery. Mahasoava sy ho manafinaritra tompo kely dia kely fa ny fonay manolotra no mameno azy.